fiambenana. Arainao miala sinaina hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andriamoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina itoana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Mirabanao tonga somatsara rehetra ny fiatanan'ny tompany ho amintsika tsirairay avy amin'ny isan-tokantrano isan-batan'olona dia arabaina ianao satria velon'aina somatsara natafita soa iny herinandro lasa indray dia navita izay 2 andro izay androany sy ny omaly sy ny afakomaly ilaitsika tsy mifankahita teto satria ho azavay amintsika izay rehefa fa voalohany indrindra aloha dia miraba antsika rehetra izay vao tonga miaraka aminay eto raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena aminao tsika sendrasena akory nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Koa dia maretatra amin'ny farany ary dia ny fiatanan'ny tompony eo amintsika rehetra matoky somino fa eto misy zavatra afatra tian'Andriamanitra ho ampitaina aminao ary raha mba tonga eto ihany ianao dia aza velan-dalindalo fotsiny izany fa tena araroty rarazana bavy malala. Tsy hainao izay mahadian'Andriamanitra ny fiainanao eto amin'ny alalan'ny teny anankiray ka dia mahereza maretatra amin'ny farany. Milohan'ny zavatra rehetra aloha milohan'ny izarantsika ny tsodrano sy ny zavatra rehetra toy ny fandarina rehetra dia andaloantsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Andao ampandrosotsika rahalahintsika Marikely hitondrantsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Rahalahy Marikely, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana faly miarabanao ao dia misaotra anao mandrakariva amin'ny fikarakarana izao fandarana izao dia miaraba koa ny groupe izay maharetsiretra sy ny mpanaraka amin'ny fandarana. Mipetratsika eo am-pilatanan'Andriamanitra izao fotoana vavaka fiambenana izao araka ivavakantsika tompo rehetra amin'Andriamanitra rahanay masina indrindra rainan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Sotranao izay mankasitraka anao ny amin'ity tombonandro ity le amin'ity andro vaovao izay nomenao ny aty amin'ny voalohan'ny herinandro ity Jesosy malala isaoranay ianao izany satria raha tsy teo ianao ny Jesosy ny tatana diana tsy teo ianao nampaheranay nampatanjaka anay nampijoranay dia efa mety be be aminay rehetra Jesosy ny tsy teto amin'izao fotoana fa isaoranay ianao fa izay rehetra nataonay tamin'ity andro ity Jesosy malala ny fianarany rehetra zanakay rehetra Jesosy malala dia tena hoe tanteraka somatsara tafody somatsara eto an-tokantrano izao ny asa mandraranay tsirairay avy Jesosy malala dia tena hoe nitantananao tokoa ny Jesosy tsy mba nisy hoe loza izay teny amin'ny lalana teny Jesosy fa tena hoe feno fanatrehanao feno fiarovanao soranay ianao sy akasaranay ianao mandrakarivo sa Jesosy amin'ny maha-olombelona dia nofa mandraza tsy tantera zay Jesosy malala fa tsy mba nijery ny fatateranay tsy mba nijery ny fatateranay ianao fa tena hoe narovanao izay nambininao izay nitahinao izay navahanao manokana izay Jesosy malala tonga eto amin'ity fotoana mamy rehetra Jesosy malala ahafahanay indray mihaino ny teninao Jesosy Jesosy malala reny ny teninao izay teninao tokoa Jesosy malala ny tena fiainana dia mangataka izay Jesosy malala mangataka amin'ny fanatrehanao dia tena mangataka amin'ny fanatrehan'ny fanamasina mangataka amin'ny fanamasina anadio fo mampananay anadio saina rehetra mangataka amin'ny fanamasina fameanay fahazava-tsaina Jesosy ka raha indray ny teninao zay dia tsisy hiala maina eto fa samy indray ny anjara ny tsirairay avy Jesosy malala mampanompon'Andriamanitra izay tory ny tenin'Andriamanitra Jesosy malala amin'ity fotoana ity ny amin'ity fotoana rehetra ity tompo dia tena hoe atolotra ho anao izany Jesosy ianao ny tena hiasa izay rehetra eto dia fitaovana hafa ianao ny tena hiasa ianao ny ampiteny ary ianao koa ny hitatana sady amin'ny fitaovana eto tsisy ho jiro tapatapaka ny connexion tena handeha tsara Jesosy malala fa tena hoe fiaino misy fanatrehanao tanteraka mihitsy. Mankasitraka Jesosy malala mankasitraka fanamasina dera laza voninahitra ilay dia milaram-baizana izany ary fanamasina. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao rahalahy Marikely latsiny talata izay vavaka mamy izay nentinao izay dia Jesosy anay maly fidianao dia mitombozitra misy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha ny tsodrano ao amin'ny boky Nehemia toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 12 no vakitsika. Nehemia
toko favalo mandiny fasifika hatramin'ny folo ambin'ny folo amin'ny aran'Jesosy manao hoe anemy a gouvernoura Ezra mpampisorona mpanoratana ary ny vita izay nampianatra ny olona dia nao tamin'ny olona hoe masina ho an'i Jehovah ty Andriamanitra hoe ty andro ity ko aza malahelo na mitomany fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna ho izy taminy mandehana hany ny matavy ary sotroy ny mamy dia mba hanatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho amin'ny tompontsika ty andro ity ko aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah ny fiarovana mafy ho anareo ary ny vita nampanginan'ny olona rehetra ka hoe mangina ianareo fa masina ty andro ity ko aza malahelo ianareo dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy sotro ary anatitra anjara ho an'ny sasany ary faly indrindra satria azony tsara ny teny izay nitoriana taminy ny zavatra mampitomany dia ny tsy fahazahoana ny teny nefa ny fifaliana ho ny ten'Andriamanitra dia fiarovana mafy avy amin'Andriamanitra tsika rehefa mila manam-pifaliana atao fitafalatsaka ao anatinao ny teny androany atao fitafalatsaka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia mandehana mihinana mandehana misotro mandehana mifaly fa sitrak'Andriamanitra izany dia ho tahin'ny tompony antsika dia mba manana Andriamanitra izany fifaliana sy fahasoavana izany anie isika rehetrarehetra aza mitomany fa andro masina ho an'i Jehovah ty andro androany ity halleloia dia ho tahin'ny tompony isika reka na ianao izay mandeha aloady aza mety misy zavatra mafimafy lalovanao dia mbola miteny anao ihany androany hoe aza mitomany fa andro masina ho an'i Jehovah ty andro ity fotoana tokony eo anantsika amin'i Jehovah ity andro ity dia aza laninao amin'ny ranomaso misy olona zay ary mpila zay ary ety nahoana no ranomaso no andaninao ny alina azy izy fa dao mba fideranan'Andriamanitra ny andanitsika ity fotoana ity andro mahafinaritra izay nomeny antsika ity samia tahin'ny tompontsika rehetra tahin'i Jesosy ary raha nambavy nambintsoma-kirinina ko hoe ity Rosemina France Antananarivo Saline Madagasikara Someva France Angèle Pagès France Azanazo Sylvie ko hoe ity Kadaka Malala France Erikaraky France Nena Mainso Italie tonga soa Nena Mainso avy taty aminay mantsy Nena Mainso ao anareo izay tsy nafantatra dia nanao fety nafinaritra betsika tamin'ny alahady teo mba nanasa ny ankizy sy ny havana mantsakaiza izay afaka tonga izay menakavy kely fa mba anniversaire mariagenay androany 29 octobre faharoapolo taona androany mariagenay dia naavancena kely tamin'ny 26 octobre tamin'ny lahady ilay fety izay mba nifetena ihany koa ny anniversaire ny zanakay faralahy dia mba niaran'ny fety taty Troa taty tsika taty akaikinay taty dia tonga taty ny Nena Mainso avy Italie tonga taty rahalahy Tojo Jonathan Miria avy any Allemagne tonga taty Lovely tonga ry Erika Lovely avy any Rosière lavitra zany ry Erika avy any Rennes ry Soameo avy any Saint-Malo ry Tody Raoul Soa avy any Paris ry Felina Rakota avy any Paris ry Angèle Pagès avy any Asco ry Aimé Manambotsoa avy any Amboazy izy sao dia misy tsy voateniko tao anatin'izay ry Lala Fontaine Lalanilina avy any akaiky ny Paris ry Faly Raheritovo avy any akaiky ny Paris nafinaritra ny fiarahana ataoko moa ny fianakaviana dia efa tonga any amin'ny toerana ny angany daholo izy rehetrarehetra ireo misaotra nareo na fohy fotoana sy andro ry Aina aty Paris ry iza koa mbola tsy voatonoko teo azafady dia misaotra indrindra anareo nafinaritra mbola aseho anareo ihany video rehefa ao aoriana kely fa dia tahin'ny tompontsika rehetra Angèle Pagès France Hortensine Koweïty Erikaraky France Tsina Mbolamela France Marie-Jo États-Unis Artisanat de Madagascar France Mampionona France tahin'i Jesosy Mpandresy Madagasikara ny tany Madagasikara koa moa nanao fety halleloia niarany fety taminay nasiana zoom ihany fa tsy dia nifankahita firy satria fitaovana hafa mihitsy no nampiasaina dia tsy dia nisy fotoana nafahana resaka fa zareo moa no nahita anay fa zay tsy dia tena nidohomana le fampitana an'ilay sary dia tsy dia tena hoe nahita be fa nifankahita teo daholo ihany nefa teo koa ny fianakaviana tany Madagasikara dia nafinaritra be ny fiarahana
misaotra anareo rehetra ingredient andrena soa France azasika patitsy France ilana miarina France Angelina Suzelle Suisse Fabirazana Kadapa Koweït Sapostolo Madagasikara Tojo Allemagne Iliam Koweït Alléluia Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Rosorika Koweït Marie-Jo États-Unis Jesus Mer Koweït Nathalie Marchalina Madagasikara Misaotra Suzelle Miriam Andrea Malala Allemagne Kadaka France Felina Rakotokotany Valiteniko teo Lala misaotra ny ilana miarinay Maheso tainy Jesosy tsika rehetrarehetra ndao tsika hira anankiray ary anatin'ny telo ity tsika dia ijoroavolombelona inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona ny zavatra nataon'Andriamanitra mba azonao hanomeza amboninahitra azy amin'ity androany ity ady ny androany halleluia androany rehefa nandeha ody avy aty aminay ny ranambavy maheno soa dia somary nisy fifandosoana kely teo amin'ny transport teo amin'ny train somary taratrain kely sy ny sisa nefa ny avion ny ainga tokony any amin'ny roa ambin'ny folo sasany any ny farafidiranao ao anatin'ilay fanaovanao enregistrement fary avana marana tena fitatenana kely tena saika tsy tratra fa no fahasoavan'Andriamanitra dia tratra halleluia tsara Jesosy mahafinaritra iny maheno soa efa tonga zao mahatsara ny Italizy amin'izao fotoana izao tena hoe voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ohatsika eno hira tongotra mpitiavana be atsika ty sambatra ny olona zay velan'i Jehovah amin'ny fahotana sambatra izay madio am-po fa izy nahita an'Andriamanitra dia ataontsika izany izy izany ho voninahitr'Andriamanitra meno ho voninahitra ataontsika rehetrarehetra Sambatrany malaelo mpanday vaomenaziku ny fazakany lanitra na misy azany alaelo mandalo ny mahereza fa hotratranao ny tanjona sambatra ireo malemy mpanday fandova tsara indrindra izy ramboly ty antany fa tsy anenenanao ireo soa sy tsara vitanao ho azonao ny fiadanana Teu sambatra ilami majani Sini fulano maviti zani Falarai misira nani Taterai na fuvela zaiji Isampiada nani suvindaini Ulavi chini sensini Sambachani confiavana Loro tuina we Nesana kanja manicha
mavitizane falaray misenandanitra tanteraina fovelazay izy ampiadana ny sovindrainy olavitry sesiny tomba teo sambatra ilaminatrany tsy nivolano mavity zany falaray misenandanitra tanteraina fovelazay izy ampiadana ny sovindrainy olavitry ny sesiny tomba sambatra izay mazimako sambatra tokoa fahitan'Andriamanitra arivo ireo ololoko manaky andalana tsazoanao ny fiainana mandrakiza Alleluia. Sotran'Andriamanitra ny amin'izany izy zany dia tahin'Andriamanitra ny mpihira, tahin'Andriamanitra isika rehetra rehetra. Alleluia. Raha ny fahitako azy dia mbola tsy nahita fijona vavolombelona aloha zany naray ary tsy maninona zany nefa aloha to dia alefantsika nitoroteny aloha satria ny fotoana koa moa efa mandeha ary dia zary mbola miala fondo amintsika rehetra ny Madagasikara satria efa adiny roa zao ny dekalazy nefa somary mbola taraikiraiky ihany zahako vao tafatomboka noho ny antony izay tena tsy afaka ialana mihitsy ka dia ialana tsy fa ezaka aloha ny hanomboka loloha mbola azo atao fa mbola tarabe foana tsika vanomboka nefa minuit zao ny Madagasikara ndoto dia alefantsika aloha toroteny dia vakino ihany ka mafijona vavolombelona raha mbola misy ihany rehefa mbola tsy nahatonga mbola tsy misy voasoratra aloha eo da tahin'ny tompo ary ranamba Fabiola minanao avatra ny fitenenana. Halleluja, dia mankasitrika indrindra pastera nanome fitenenana tahin'ny tompo manokana nary menakavy kely dia tahin'ny tompo ihany koa tsika rehetra rehetra izay mpanaraka tsy tafoka izao afaka fiambenana izao dia mbola raisiko fifaliana sy fahasoavana lehibe ho an'azy havana fahafahako zaran'ny tenin'Andriamanitra mitsikandroan'io izao dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampahirezana amin'ity androan'io ity ry havana dia hitantsika any amin'ny Lioka toko fahasivy folo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo. Lioka toko fahasivy folo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo no akansika teny fampahirezana androany. Raha miaramety antsika dia vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramandry eny ambony ny amin'ny Zakaiosy andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady halitan'i Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy dia niazakazaka ny aloha izy ka nananiky ny aviavy izahany Jesosy fa efa handalo tamin'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy ka nampiantrano azy sady faly ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimonna ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe ino tompoko ny ansasaky ny fananako omeko an'ny malahelo ary raha misy zavatra nanalaiko tamin'ny fanambakana dia honirako avo efatra eny izany. Ary hoy Jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Halleluja, amen. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia matetika hoe fohinitsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara ny tenin'ny verina. Fantatsika tsara ry havana ny tantaran'i Zakaiosy. Zakaiosy olona nanana toerana ambony tao amin'ny famoriana hetra ary olona nahita fianarana Zakaiosy sady nanan-karena.
fa ny olan'ny Zakaiosy nefa ry havana dia mpamory hetsy izy sady mpanararoatra ihany koa, mpanambaka. Nahazo toeran'ny olona manodidina azy izy fa tsy mbola fantany nefa fa tsy mety izany dia nataony ihany, nataony manararoatra sy manambaka olona. Kanefa raha mahita tsika ry havana any amin'ny Lioka 7 sy Lioka 7:12 sy 7:20 any John rehefa nitoro batisan'ny fibebahana dia nisy mpamory hetra sasantsasany mba nanatona ny John mba hatao batisa. Dia niteny izy ireo hoe, nanontany izy ireo hoe mpampianatra inona tokony ataonay? Dia namaly John ary hoy izy taminy, azo mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Azo mampandoa mihoatra noho izay notendrena ho alainareo. Teto nefa ry havana Zakaiosy mpanararoatra olona, mpanambaka olona dia nampitombony ny hetra tokony alohan'ny olona. Iny tombony iny alainy ho anazy. Kanefa tsy nahafa-po azy ny fiainany, na dia teo aza ny vola be izay nananany, na dia nanan-karena be azy izy fa tsy nahafa-po azy ny fananany satria tsy tian'ny olona izy. Rariny ny olona ry havana raha hoe nankahala satria mpanararoatra olona izy. Dia betsaka ny olona tsy tia azy. Nankahalan'ny olona izy, nangidy hoditra izy ka na dia mpanan-karena azy izy, na dia nanan-karena azy izy, tsy niadana, tsisy fiadanana azony. Matetika koa ny olona ry havana mieritreritra fa rehefa manam-bola be dia tsisy fiadanana, rehefa manan-karena be dia hiadana, hilamina ny saina, tsisy zavatra ampanahy, tsisy zavatra manahirana. Tsy ry havana. Dia lasa manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, lasa manao zavatra tsy marina, manao zavatra tsy rariny dia atao. Tsy ry havana. Tsy hoe manam-bola be dia hiadana. Mbola misy zavatra ry havana tsara lavitra noho ny vola, mbola misy zavatra tsara lavitra ambony noho ny vola. Dia Jesosy ry havana, dia Jesosy irery ihany. Halleloia. Niady an Jesosy Zakaiosy. Azo antoka fa efa ela i Zakaiosy naniry hahita Jesosy fa tsy nahita. Tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona. Mety efa ela izy naniry tia hahita an Jesosy fa tsy fantatra fotsiny hoe nanomboka oviany. Jesosy nitety tanana maro, nanao fahagagana maro Jesosy. Mety efa eny ny lazan'i Jesosy, mety efa fantany ny momban'i Jesosy. Fa zao Zakaiosy koa ry havana nanao ny asany, nitety tanana maro ihany koa. Mieritreritra Zakaiosy na ho ela na ho engany fa tsy maintsy hitako izany Jesosy izany, tsy maintsy mihaona amin'ny Jesosy foana ahoko. Halleloia. Jesosy efa nanao fahagagana maro be fa nalaza Jesosy. Azo antoka fa efa nahalala momba azy Zakaiosy. Hitan'Andriamanitra ry havana etaetan'ny Zakaiosy. Halasa Jesosy namaky an'i Jeriko, niditra tao anatin'ny mihitsy. Halleloia. Niditra tao anatin'ny mihitsy satria niatrano tany an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy. I Jeriko io dia fitadiavana an'Andriamanitra. Raha tadiditsika koa ry havana, teo koa i Rahabajanga no navahana sy nofidiana. Teo Rahabajanga navahana sy nofidiana. Fa teto koa ry havana Zakaiosy no nandehanany teo. Halleloia. Ny olona vonona handray azy mangetaheta sy maniry azo mafy. Halleloia. Zany no andehanany, zany no hidirana, zany no avana, zany no vonjeny, zany no amonjany fo. Halleloia. Ny Jeriko tovy amin'ny hoe Jehova mpamindra fo. Halleloia.
Ny fanety ny olona saingy tsy olona rehetra, saingy tsy ny olona ny fanety no te handray an' Jesosy, tsy ny olona ny fanety no handray an' Jesosy. Raha mahita koa tsika ry havana, betsaka ny olona kristiana mivavaka, betsaka ny olona na amin'ity réseaux sociaux ity manaraka fandaharana, miaino ny tenin'Andriamanitra. Fa zao saingy tsy rehetra no mandray azy, tsy ny rehetra no mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa i Zakaiosy dia fohy, takon'olona izy. Niezaka nanao izay hahitan' Jesosy fa tsy nahita. Niezaka izy fa tsy nahita mihitsy. Nisy saka natao. Dia toantsika ihany. Rehefa manao dingana na mangetaeta, manomboka mitady an' Jesosy isika ry havana dia feno sakantsakana isan-karazany. Feno sakantsakana maro isan-karazany. Tsy mora mitady an' Jesosy zany. Tsy mora mahita an' Jesosy zany. Mety manana zavatra rehetra ara-nofy ianao, fa misy banga ny fiainanao anefa. Andao isika ry havana hianatra anaraka amin'ny Zakaiosy. Lasa i Zakaiosy ry havana niazakazaka nananty ny aviavy. Nefa Zakaiosy ry havana mpanan-karena. Mpanan-karena nefa tsy afaka hianika izany aviavy izany. Tsy nisy tamin'ny andro taloha izany, mpanan-karena mianiky ny aviavy. Ny olona mpanandry sy olona ambany no mianiky ny aviavy. Fa nietsy izy, nietsy Zakaiosy ry havana. Io fietrena io no ilaina amiko sy aminao androany. Halleluja! Rehefa nanoloana ny olona Zakaiosy, rehefa nanoloana ny olona rehetra Zakaiosy dia nahatsapa hoe manan-karena, manam-bola be. Fa rehefa teo anatrehan'i Jesosy nahatsapa izy fa nahantra. Betsaka ny te hitady an' Jesosy fa voateneniny vady na zanaka na ny havana. Rehefa teneniny kely dia mihemotro, tsy sahy mandroso. Ny an'i Zakaiosy ry havana nahitsany amin'ny manontolo. Lasa izy nianiky ny aviavy. Dia tandidon'ny aviavy ry havana dia fahendrena sy fahalalana ary sy tarihany fanahy. Nanan-karena izy fa tsy nanana fahendrena, tsy nanana fahalalana ary tsy nitarihany fanahy. Mila miakatra teo amin'ireo zavatra ireo izy. Nantsony Jesosy izy. Izy irery no nantsony hoe midina faingana. Izany hoe aza mijanona ela eo fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho. Halleluja! Tsy azo ialana ry havana ny fidiran'i Jesosy ao an-tranonao. Tsy azo ialana ny fidiran'i Jesosy ao an-tokantranonao raha manety tena ianao. Raha olona maro no nianiky teo dia voahandro daholo, saingy Zakaiosy irery no nianiky teo. Halleluja! Sady nahita an' Jesosy izy. Izany ny faniriny, hita an' Jesosy. Na dia izay tsy nangatany aza ry havana dia nomena anazy. Nomena anazy dia rehefa nahita Jesosy ny an-trano tany an-tranony rehefa nahita Jesosy ny an-trano tany an-tranon'ny Zakaiosy dia nimonimona ny olona ka nanometsiny an' Jesosy hoe ny an-tranon'ny olona mpanoty izy. Nefa tsy fantatra olona ny dikany anarany hoe Zakaiosy. Olona marina tsy manantsiny. Foy izy fa niezaka nanafatra. Tsy nahoany akory izay feon'ny olona. Lasa izy nanarina ny fahotany tamin'ny fanaty fanorenana. Ka nolazainy fa niatsasaky ny fananako izy dia omeko ny malahelo. Ary raha misy zavatronona naleko tamin'ny fanambakana dia honerako avo efatra eny izany. Halleluja! Azo izay niriny, eny nihoatra lavitra noho izany satria famonjena mihitsy no nomena anazy. Halleluja! Anjarako sy anjaranao koa izao ry havana. Andao tsika hay hety tena, andao tsika nahaka ny dian'ny Zakaiosy mba ahazo famonjena feno koa izaho sy ianao. Halleluja! Andao tsika hay hanety teny. Anio koa Jesosy hiteny aminao. Anio
tonga amin'ity trano ity ny famonjeny. Halleloia. Hiditra tena hoe toetra ao any tranonao a. Jesosy androany tsy hoe andalo fa hitoetra. Halleloia. Andao tsika hanahaka ny dian'ny Zakaiosy. Ay ety teny ninona sakana. Za araka teny teo hoe tsika rehefa manao dingana hitady an' Jesosy a dia tsy maintsy misy sakana foana fa aza atao a zavatra ampihembotra anao. Andao tsika androso foana anao tahaka ny Zakaiosy, tsy nijery habetsahan'ny olona izy hoe fohy olona betsaka dia fomba ahoana hitako an' Jesosy, fa zao ry havana nanana dingana, nanana ezaka izy a niazakazaka ny aloha ireo olona ireo dia hita an' Jesosy ny farany ary niotra lavitra noho izany azy. Nahazo famonjena izy, nahazo famelan-keloko izy. Halleloia. Androany koa Jesosy a tena hitoetra ao amin'ny tranonao androany. Halleloia. Hitoetra fa tsy andalo fotsiny raha mahay mihetsy teny ianao a. Andao tsika ry havana tena hianatra izany fanetsentena izany. Tsy hoe vola sy arena izany ny hitondra fiadanana, tsy ry havana Jesosy Kristy irery ihany. Na dia hanananao aza ny izao rehetra izao, ny vola be na ny arena be, tsisy fiadanana azontsika amin'izany ry havana. Jesosy Kristy irery ihany. Halleloia. Jesosy Kristy irery ihany no azahoantsika fiainana mandrakizay. Izany zava-dehibe, izany ny tanjontsika andova ny lanitra. Teto Zakaiosy dia nahazo fiainana, voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany satria olona voavela heloka izy. Olona voavela heloka ihany no afaka mahazo izany fiainana mandrakizay izany. Olona voavela heloka ihany mahazo izany famonjena izany. Halleloia. Androany Jesosy dia hiteny aminao hoe olombonjeny ianao. Halleloia. Androany Jesosy dia hiteny aminao hoe anio dia ho tonga amin'ity toerana ity, hitonga amin'ity tokantranonao ity ny famonjeny. Halleloia. Hitoetra ao amin'ny tokantranonao Jesosy androany. Halleloia. Raha mahay mihetsy teny ianao. Halleloia. Tianao Jesosy ry havana. Za miny fanampahirenao za tenin'Andriamanitra izany a. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olatra moa Jesosy a. Amin'ny manaraka toy izao indray a fampaheritsika no very indray atsika fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra samy mahery a, samy hita hitombo daholo tsika rehetrarehetra. Halleloia. Amen. Halleloia. Sotran'Andriamanitra mankasitraka indrindra ny ranambavy Fabiola. Tsy haiko ny fahitanareo azy a. Za dia tena nahita tena tsara be sady mahafinaritra be mihitsiny a ny toriteny a izay noentin'ny ranambavy Fabiola androany. Dia Jesosy ny hamaly fitianao a dia mitombosa sy fahasoavana hatrany. Halleloia. Mahafinaritra be mihitsy le tantara ity. Tantara efa hiaintsika foana kosa aloha e. Fa mahafinaritra ny sady mahasoa antsika ny teny averina, ny tena mahafinaritra koa dia tena hoe mahita evi-panahy foana ny tsoahana anatin'ilay izy a dia mahafinaritra be mihitsiny a. Misaotra indrindra ranambavy Fabiola dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany. Mahireza foana amin'ny asany. Ny amin'ny Zakaiosy Luka 7:20 ny voalohany ka hatramin'ny 10 no vakitsika eto androany. Aminaran'i Jesosy manao hoe izany hoe nasoa jerena ihany aloha fa amaky fijona vavolombelona efatra ihany fa efa lasa be ny fotoanantsika. Olona hoe misaotra aleloia misaotran'Andriamanitra lehibe fa afaka anankiaina nanaroatra ilay tsy mbola miasa. Aleloia misaotra azy koa fotantanany ny asany vadiko androany voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Arapaina ranambavy-Lina. Mitotra ny tolotolo androko androany dia saoriko an' Jesosy fa vita soamantsara ny asa mandrara dia nameresaka zaza sy ny ara-menakavy kely koa Jesosy. Aleloia. Amen. Hoy Berta misaotra n'Andriamanitra tamin'ny fitantanana namaky vaky ny tontolo andro ka nomeny hery tanjaka any menakavy dia raiko Jesosy malala. Aleloia. Amen. Zay ny fijona vavolombelona. Vakiko ary ny tenin'Andriamanitra Luka 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Nandeha namaky any Jeriko zany hoe miditra ao anatiny mihitsy. Jeriko dia afaka iodidinina. Raha andeha zany dia afaka miodidina. Dia hoe mandalo eo Jeriko.
fa Jesosy tsy nandalo teo Jeriko, fa Jesosy nandeha niditra dia namaky any Jeriko. Fa maninona Jesosy ny hamaky any Jeriko? Satria ao anatiny Jeriko ao misy olona ray tediavinao. Aleluia. Nisy olona nifanety tao raha vakitsika ny ten'Andriamanitra dia zao hoe ary ino nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe amin'ny mpamoretra sady nanan-karena. Jesosy namaky any Jeriko satria zao misy olona mangetaheta anazy, satria voalaza fa io Zakaiosy io dia lehibe amin'ny mpamoretra sady mpanan-karena. Zay zavatra anankiray. Fa ny zavatra anankiray faharoa dia zao nitady an' Jesosy izy. Halleloia. Amen. Betsaka amin'ny mpanan-karena tao nisy mahantra koa tao. Fa ny nampiavaka an'ity lehilahy ty tsy nijerena zany hoe ratsy sa tsara sa naninona sa inona, fa tsy maintsy nilazaina ny momba azy. Ny asany dia mpamoretra. Mbola tsy fantatra tsara mazava hoe mpamoretra maninona izy mbola tsy natao fanadihadiana. Fa ny zavatra tena nisintona ny saina dia zao nitady an' Jesosy olona io. Halleloia. Nisan'izy izy tonga eto androany tsy ho adihadiana aloha ny momba anao hoe izy ianao dia inona ny nataonao dia tena tahaka ny ahoana ny ratsy nataonao sy ny sisa. Fa alehanao mitady an' Jesosy ny zava-dehibe androany. Teneno mihitsy ny tenanao androany hoe ay zaho le mitady an' Jesosy ny tena zava-dehibe androany. Tsy ny momba anao, tsy ny fiavianao, tsy ny firazananao, tsy ny saranganao, tsy ny diplomanao, tsy ny fahaizanao na ny tsy fahaizanao, tsy ny fahantrahanao na ny fanananao harena, fa ny zavatra jerena voalohany androany mitady an' Jesosy ve ianao. Ka ity lehilahy ity nitady ahita izay Jesosy izy. Ny dikan'izany teny zany tsy hoe nitaditady nanontany fotsiny fa mitady ahita izay Jesosy, zany hoe tsy maintsy mahita an' Jesosy aho izy. Aiza nefa nahitany an' Jesosy? Tsy hitany ange misy an' Jesosy. Hitady an' Jesosy fa aiza ary Jesosy? Jesosy ka nanana programa manokana zany teny soratana eny amin'ny ohatrany mpanao sirika ty amintsika reny dia efa asiana afisy hoe ho avy eto ny mpanao sirika amin'ny fotoanany ohatr' izao. Hitady an'izay Jesosy fa aiza ary Jesosy? Tsy ho hita Jesosy ny tanàna teny teteziny Jesosy tamin'izany be dia be fa ny tena marina izy mitady an' Jesosy dia izy hita an' Jesosy hoe mitady anazy. Dia zay ny antony hamakiany Jesosy any Jeriko. Io lehilahy izay nanana faniriana hita azy io. Nisy olona mifanety teo jerenareo tsara ary nitady zay hitan' Jesosy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy. Dia fantany Jesosy mihitsy io lehilahy io, fantany momba an'io ary fantany fa raha mbola hery sy tanjaka iny dia tavany an' Jesosy dia tsy ho hita an' Jesosy satria fohy izy, satria tsy mahatakatra izy. Zany fohy zany dia fohy, tsy mahatakatra, tsy mahitanitany olona, tsy manana fahatakarana zany, tsy afaka manakatra ninninony zany fohy zany. Raha ny fahatakaranao ny tadiavanao an' Jesosy dia tena aminao fa Zakaiosy ianao. Zakaiosy tsika. Fa ny tena marina izy nitady dia Jesosy niseho. Halleloia. Tadiavin'izay tsy nahirana izy ary hitan'izay tsy nitady. Halleloia. Ny olona nifanety, ireo olona ireo nifanety satria nandalo Jesosy. Fa ity lehilahy ity indray dia tena efa vonona hitady an' Jesosy mihitsy izy. Ary na tsy tonga teo ary Jesosy dia ho tadiaviny eo any amin'ny tanàna hafa. Satria nitady izay ahitan'izay Jesosy izy. Fa tsy navelan'i Jesosy nitety tanàna hafa izy. Jesosy mihitsy niteny andeha hamaky an' Jeriko satria maninona? Satria misy olona tadiavina. Fa maninona olona io tadiavina? Satria mitady. Halleloia. Izay mitady dia ahita ao ny ten'Andriamanitra. Halleloia. Zany olona faritra mpitady an'Andriamanitra zany tsy maintsy mahita zany. Ary tsy amin'ny heriny na amin'ny tany zany. Teo an-tanànany misy eny nalehan'i Jesosy. Mahafinaritra ilay tanànan'i Jeriko io
raha jeriko hoe dia fitadiavana olona very mitatra be hoe tenendrana mbafahabelato hoe tonga raha bajanga tonga raha bajanga no nitadiavina olona ray amin'ny olona ray firenena no nitadiavina atao dia raha aba ny anarany eto indray a tokony nisy lehilahy anankiroa jamba raha tadidinareo isy jamba anankiroa nysotran'i Jesosy to Jeriko fa teto indray nisy lehilahy anankiray ary ao ampovoany eo mihitsy izy inona moa ny avy Jeriko nge le tanàna azo azay tanàna ny ratsy io nge ny tanàna voalohan'ny ravain'ny zanak'Israely ratsy matoa ravahana Andriamanitra tsy mandrava zavatra tsara zany fa ny ravaina Jeriko da misy olona ray nivonjena tao io tanàna ny Jeriko zany tanàna ratsy io tanàna lehibe sady manan-karena tsy malala tsy te halalan'Andriamanitra zany tao nipetraka nge Herôda mpanjaka tao nge nisy ny lapabean'i Herôda mpanjaka any olona tsy mivaky lohan'Andriamanitra tsy miraran'Andriamanitra fa matoky ny vola sy ny harena fa zao tsy nanankanan'i Jesosy tsy hamakivaky mila mamakivaky satria ao ampovoany ao mihitsy tsy teny amin'ny sisisisiny a ny olona mantsy rehefa manomboka tsy de mahazo rirana eo amin'ny tanàna dia avoakany izy any ivelan'ny tanàna fa le olona tediavin'i Jesosy mbola tena ao anatiny mihitsy mbola tena anatin'ny fiainany Jeriko mihitsy mbola fiainany zao tontolo zao mihitsy aleloia ao ny tediavana anazy hitany fa mbola saika tsy tafahoana aloha izy amin'ny rahalahy satria nahoana fa tsy foy le Zakaiosy ary nitanterahany nefa ny teniny nitady zay ahitan'i Jesosy izy dia zany hitady an' Jesosy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana naiza na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana zao no nataony jereny ny olona manodidina mibahana ny lalany raha olona tsy de tena nangetety dia zao efa nitady fa za vao bahana inona kosary ny azoko atao betsaka ny olona ohatry za andeha hivavaka andeha hitady an'Andriamanitra dia tsy misy frais tampoka dia zao no tenen'ny olona ka le frais aza tsisiko inona any za kosa efa vonona andeha hitady fa za tsisy frais mbola tsy nitady ianao raha frais ny tsy andehananao ka za kosa ary manaraha fandarana za kosa ary tsisy connexion io zao ry zoky Alain sy ranabavy mihaja mahita io zao ry Reine Charline mahita efa olona efa lehibe efa anaty fanterina nge zany Reine Charline zany mahainareo zany olona efa anty zany nge amin'ny 7 arivo zany dia matory minuit zao mbola eo Reine Charline Reine Charline manao présence kely sa mbola eo Reine Charline alleloia betsaka ny olona manana ala olana hoe ka za kosa nge te hijery fandarina fa alina loatra ka za kosa nge te hijery fandarina fa za mbola hiasa ny marainy fa iza moa tsy andeha hiasa ny marainy za kosa andeha hiasa ny marainy fa raha Zakaiosy mijery vavaka fiambenana tsy rarahiny zany connexion tsisy zany fa mahita izy tsy rarahiny zany andro alina zany fa mahita izy tsy rarahiny zany ririnina zany fa mijery izy satria izy mitady zay hitan'izay Jesosy ka zao rehefa tsy hitany teo ny voabahan'ny olona ny toerana ny olona ny fanety a izy foy a tsy mba hisy alamaina eto ozy izy nisy olona zay avana tonga teto an-dafy teto izy dia matetika ny olona tonga eto an-dafy eto dia kivy dia ampahirezina hoe dia le midongy ody andeha ody aleo be a dia tenenina aza mody zany fa maty antoka ianao raha mody aza mody zany fa andao efinany aty aloha fa tsy maintsy misokatra io lalana io fa zay olona zay ndreo izy nareo ny olona ndreo mitena zay modify zao tenenina efa tonga ty anazy izy tsy miala maina eto zany ahako tsy miala maina eto an'ty an-dafy ty raha tsy tafita ozy izy tiako zay teniny zay dia tafita tokoa aloha izy alleloia fa rehefa tsy nahitany olona tsy nahitany Jesosy izy satria mifanety ny olona izy foy dia zao natao ny andiny efatra dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy efa andalo tamin'izany lalany zany izy dingana nge zany ry havany azaveko anao ny fandehan'io tantara io raha tsy azonao tsara zany tantara zany teo zany Jesosy eo ampovoan'ny olona dia Jesosy sady mandeha any fa mandeha miadana satria Jesosy mandeha miadana io a sady manasitrana nomeny problème n'olona no ohatran'ny président Madagasikara colonel Mikael any rehefa mandalo dia be dia be ny olona dia sao nge président ohatry zao ohatry ny hafa misy aloha miteny hoe président colonel Mikael ohatry ny tondra anina be mihitsy mbola io ny Charline hitanao
de izy ary zao tsika any Madagasikara io zao ranam-paviliaja izy ary zany tsika zao any Madagasikara ny afaka hiteny zareo zao raha mahita ny Charline mbola tsy ohatry menatra any aloha teny za aloha tsy efa teny efa mba reraka nefa io ny Charline hitatsika za raha mahita ny Charline de mahita ny rahalahy Alain zoko mihaja sy zareo Madagasikara reo de io zay mbola azo atao ihany mahita fandarana matoreo mbola eo hoe fa ny olana tsy maintsy misy foana nefa koa tsy menatsy izy afaka tsy eo satria raha malala ny fiainana fa za de tena mitsika fotsiny hoe zaka iosy tsy voasakan'ny olona mifanety zany izy ary raha foy izy de nitady vahaolana izy satria za foy inona zany ny vahaolana za rehefa na malala tena mahita hoe tsy misy problème tsy ahitana vahaolana zany tena marina indrindra fa miaraka amin'i Jesosy tsy mahita problème ka tsisy vahaolana zany mampahery anao azy eo anaty problème misy mety anao tsy anao mahita ny vahaolana io fa Jesosy mahita an'io da andeha vava de niazakazaka izy ny aloha azy de niazakazaka ny aloha izy ka nananika avy avy zany hoe Jesosy zany mandeha eo de zao nijereny zaka izy andeha ho ery ny lalan'ireo inona ny azoko atao lasa amizay izy niazakazaka ny olona mandeha miadana ny olona milamina tsara ny olona mifanetinety miaraka amin'ny Jesosy eo antsy fa izy kosa nitsemboka mihitsy niazakazaka ny elo lalana ny olona rehetra de nianika aviavy zany olona mianika aviavy zany ryavana ny olona mpianika aviavy tamin'izany andro zany de olona sahirana mpianika aviavy ary maka aviavy mpitango aviavy piody aviavy mpaka aviavy karaha mambany zany olona mianika aviavy zany elika fietrely zany tamin'izany fotoana zany ity lehilahy ty de voalazany tena androany fa sady mpamoretra ny nanankareny zany hoe azo lazaina koa fa manamboninahitra mezany olona ngeravana zany olona mianika aviavy zany miana voninahitra ngeravana zany olona mianika aviavy zany fa ity lehilahy ty satria Jesosy no nitadiaviny de tsy nirara iny zany rehetrarehetra betsaka ny olona mbola miaro ny voninahiny misy olona zay fantatra olona manamboninahitra tamin'izay mbola mbola nisy fiangonana tena Madagasikara anaty fiangonana fa tsy nisy fiangonana mbola tanaty fiangonana de misy manamboninahitra misy mpanao politika zay tena te hivavaka izy fa menatra izy hitan'ny olona hoe io izy fa mivavaka de mivady aman-janany nalefany fa taty aoriana resy lahatra izy hoe tsy mety zany fa zany de tonga am'izay izy mivavaka ministre zany administrateur civil de manamboninahitra ambony tao Madagasikara zao de avy izy lasa ministre efa lotomandro moa izy zay fa tena tonga am'izay izy mivavaka de mahita miaramila be grady be anao mitomany eo am-piangonana rehefa mataony hira rehefa mivavaka na hoe nanao aingana na le tady an' Jesosy ianao tsy fantatry ny voninahitra misy anao sy ny toerana misy anao androany fa raha tena hitady an' Jesosy ianao tsy maintsy ho avy ny fotoana hiakaranao aviavy afaka zany te hitan' Jesosy ry havany ka ity lehilahy ty tsy nijereny intsony ny vavany mezan'ny olona izy niakatra teo hitan'ny olona fitanjahany raha niakatra teo fa zao tsy nahasakana zany ary tsy nahafaty ilay afo ny rehetareta tao aminy te hitan' Jesosy betsaka ny olona noho ny voninahitra anana sy ny voninahitra tafiny de tsy te haneriteny hitady an'Andriamanitra be be ny olona rehefa mivavaka indrindra to amintsika ohatran'izao vavaka ohatran'ny atsika tsy de tena le hoe vavaka be misy akanjo fotsy lava be sy lakroa be sy feonorika be sy tilikambo be de somary miafinafina sain'ny olona lay andro iny nisy olona teto amintsika teto nisy fotoana efa tsy etotsony moa izy fa nisy fotoana tena natsiaro tena gene ihany nefa rany tamin'izay olona zay izy io de olona manana ny vadiny olo malaza be mihitsy tena olo malaza be mihitsy ary olo malaza be eto France tena tapinao fotsiny zany eo amin'ny Wikipédia de efa
ao ny anaran'izany de efa nany anaran'le olona le vadiny areo olona malaza be eto France zany teto amintsika teto amin'ny groupe zay maresy zany olona zany zao foana ny tenenina fa sara atao saseo olona io aza saseo eo ny anarako aza saseo eo sariko fa tena tsy tiako aminy ezaka nyresaratra azony anao miseho sary fa tsy engety tsy miavina tsy mamenatra nge ny mivava fa tsy nanaiky iseho sary zany izy ary tsy miteny zany izy anaty zoom tena tsy tena tsy tia ny hitan'ny olo lay andro nisy pastera be zay teto amintsika teto pastera be tena filohana pastera tamin'izany tsika nisan'le fianarana baiboly reny de amin'izy izy mba te heno za mba ampidiro de tsy maninona fa zay fa voe valy be zay arina ihany fatanareo ny anarako afa-baraka zany re filohana pastera de mihaino fianarana baiboly atao amintsika zay tsy pastera fa olona tanora kely tahaka ny hoe zanany raha atao ny taona zany zany rehetra zany de endrika tsy nisy teo amin'ny Zakaiosy ny zava-dehibe tamin'ny Zakaiosy tsy reny fa ny zava-dehibe tamin'ny Zakaiosy de nahitany Jesosy de nazakazaka izy de nianika teny ambony aviavy izy de eny amin'izay izy afaka mahitany Jesosy ary zao tena zava-dehibe ny mahitany Jesosy zavatra ray fa ny hitany Jesosy koa de zavatra ray Alleluia tavaray ny tisy ny manina fa rehefa nandalo Jesosy ary rehefa tonga teo Jesosy de niandrandra teo Jesosy mbola ny ambadiky ny olona any izy fantatry Jesosy ny izy fa ao fa Jesosy mila mahita azy raha nandeha izy de fantatry Jesosy any ao izy fa tsy fakita tamin'i Jesosy ny zava-dehibe de zao ianao mahita an' Jesosy moenao ho hitany de rendrandra Jesosy de nahita azy ny zary nataony Jesosy voalohany de zao ry Zakaiosy midina faingana zany hoe aza tsy avelako afa-baraka ela be eo zany ianao tsy avelako hianjaanja eo zany ianao tsy mahafa-baraka ravana zany manompa nitady an' Jesosy zany ianao Jehovah no hitokiko aka tsy homenatra mandrakizay tsy mamelantsika natenatra zany Jesosy fantany fa mahamenatra ny olon-dehibe mianika aviavy ka ozy Jesosy midina faingana dikan'izany tsy avelako afa-baraka eo zany ianao tsy avelako mehezany olona eo zany ianao fa midina fa efa hitako ianao le fanetretenanao iny fotsiny ilaiko le ianao le nanaiky aneriteny iny fotsiny ny zava-dehibe taminy fa vo naneriteny ianao de ho asandatra ianao fa midina eny halleloia Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io tsy maintsy zany hoe na iny kidona na iny kiatra koa za tsy maintsy miditra halleloia ao atokantranonao halleloia de midina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly satria tonga tamin'ny tanjona niriny nizatra ny zavatra niriny nge de zany Jesosy hiditra ao an-tranony ny ahita azy fotsiny aza ry avana efa nafaly azy mainka fa hiditra ao an-tranony za miteny aminao androany fa raha ao anatin'ny etaetanao zany hoe tady an' Jesosy zany androany tsy ahita azy fotsiny ianao fa tena hiditra ao am-ponao izy hiditra ao atokantranonao izy amaina de hiditra izy halleloia andiny ny fafito miditra amin'ny tantara faharoa tsika eto ary raha nahita zany izy rehetra izy rehetra le olona teo le nifanetinety teo le olona rehetrarehetra tao Jeriko nahitan'izany izy rehetra de nimonimony ka nanao hoe lasa nandeha tranony amin'izay lelam-panoty izy fa Zakaiosy kosa nitsangana kanao tamin'ny tompo hoe ino tompoko ny atsasaky ny fananako meko ny malaelo ary raha misy zavatra olona naraiky tamin'ny fanambakana de honerako avy efatreny zany de hoy Jesosy taminy anio ny tonga tao amin'ity famonjena fa izy de zanaky Abrahama koa fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very zao zany rehefa namalana ny tiako isintomana ny sainao androany tapany faharoa misy resaka anankiroa mandeha eto halleloia rehefa misy resaka anankiroa mandeha eto de ny resaka anankiray ataon'ny olona
ery ivelany jesosy tsy ao ny resaka ray a resaka ato an-trano tsy ny olona rehetra fa le olona anankiray miaraka amin'i jesosy. Halleloia. Inona zany hitany olona ny ivelany sy resahan'ny olona lasa netrano any amin'ny mpanota jesosy, lasa nandeha netrano am'le any amin'izay lehilahy mpanota izy. Zay ny resaka ery ivelany. Ary inona ny resaka ao anatiny? Misy resaka koa ao anatiny. Ny resaka ao anatiny izay tsy reniny aty ivelany a de zao iny tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Raha misy zavatra zavatra naraiky tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany. Samy resaka reo, samy resaka mandeha reo. Izany zava-dehibe am'reo. Zava-dehibe ve le resaky ny olona ny ivelany? Tena zava-dehibe amin'ny Zakaiosy ve ny resaky ny olona ny ivelany hoe mandeha netrany amin'ny mpanota izy? Tsy ny raha iny Zakaiosy zany, tsy ny eno an'izany izy. Fa Jesosy no niresahany de niteneniny indro tompoko. Ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany. Halleloia. Ny olona ery zany miapanga hoe lehilahy mpanoty hoe olona tsisy ilana azy io hoe tsy fantany fa ao an-trano ao efa misy fiovampo ao, tsy fantany fa ao an-trano ao efa misy resaka mandeha ao. Halleloia. Ade teny aminao ry havana, tsy zava-dehibe ny resaka eny ivelany. Ny zava-dehibe de ny resaka ao anatin'le trano. Inona ny zava-mitranga ao? Ny olona afaka miteny fa anjaranao ny mahita inona ny resaka mandeha ao an-trano ao. Misy zavatra tsy hitan'ny olona tao an-trano tao zavatra hitan'ny olona farany de mpanota iny lehilahy iny. Fa fanontaniana napetrako aminao, ny mpanota ve tsy afaka iova? Ary iza moa ny ara-niditra amin'ny ao amin'ny trano io? Le olona mahay manova ny fo lasa fo vato lasa fonofo. Le olona sady Andriamanitra afaka manova ny olona anankiray zay tonga ao aminy. Halleloia. Ny olona zany ery miresaka hafa mihitsy ny resaka ery ivelany ery. Za taloha majoriko avolombelona aminareo. Anisany mba party an'ny fiainako nahafinaritra ty tantara tantarako anareo ty. Zay zany teny amin'ny tantananao ty akady vato no teny moa naterahako. Teny moa zany naterahan'ny raiko tany daholo ny tavonina iny latsaka tao akady vato. De mampina niaraka tamiko nahita zany tanàna hoe akady vato zany. Teo akady vato teo zay mipetraka ary zay zany de azony lazaina hoe isan'ny jilamboto kely teo akady vato teo. De maromaro zay ny jilamboto teo. Misotro toka de miteny ratsy de manao foana de zany. De efa misy gropona kizilahy zay ao misy gropona kizilahy tena hoe endry de any an-trano miany de mianatra de tena hoe miendry. De gropona kizilahy maditra indray de le mivoaka isaky ny eo amin'ny 4 arivo amin'ny 3 arivo eo zay mivoaka eo amin'ny misy fivarotana zay eo aminay misy épicerie de manomboka mipetrapetraka eo sasany de bebereka de midina tsikelikely eo daholo de manomboka miresatresaka mememe de manadaladala mpandalo de manao toetra tsy mendrika eo de misotrosotro manomboka misotro de tsy misaraka eo raha tsy any amin'ny ray maraina de mamo. Misy fotoana miala avy eo de mandeha makina analakely daholo de miverina eo ndray de tena hoe de tena manao fiainana ajilamboto e. Fa rehefa zay zany voakilasy ho isan'ireo anatin'ireo ny olona tsy tia lala fa de hoe ry zareo de ao hoe gropy anankiray de reo zany zay. De rehefa de reo namana rehetrarehetra eo efa olona tsisy miraharaha fianarana sy asa zany fa miasasa kely de mialala aminazy manan-karama de misotro mivitanana toaka de misotrosotro de mivitanana tsaky de misotrosotro de mihirahira jano foana ny fiainana. Fa za kosa zany mieritreritra hoe tena tsy possible ohatr'izao ny fiainako fa mila mijery zavatra satria mba ho raim-pianakaviana ihany any ariana any. De zao nataoko
analabaka zay tamin'izany. Rehefa analabaka dia zao nanao cours du matin zay tao amin'ny ASM tamin'izany, tao amin'ny cours ASM dia miditra amin'ny 9 latsaka fefany isa-maraina zany, miditra amin'ny 9 sy fefany isa-maraina. Zany hoe miala any an-trano zay amin'ny 5 sasany maraina, mandeha tongotra hatrany Analakely. Amin'ny 5 sasany maraina zany mbola matory daholo ny avy mamy tamin'ny alina, zay anio anisan'le avy mamy tamin'ny alina. Fa zay rôlazy teo tanàna ny fo zay amin'ny 5 sasany dia mandeha zay mandeha manao cours du matin dia mirava avany amin'ny 7 sasany maraina dia tonga ao an-trano amin'ny 9 maraina dia mipetrapetraka ao an-trano mitsotsotrana ohatr'izany dia rehefa mivoaka ny jilamboto amin'ny 10 maraina ohatr'izany avy makafokafoka mitoaka iny dia mba miara mivoaka eny koa zay. Ny dikan'izany dia mbola mandeha foana, mbola zay foana ny andraisan'ny olona eo an-tanàna, ny ray aman-dreny eo an-tanànanay hoe reo ry jilamboto reo tsisy avenir zany. Zay le teny anankiray. Fa zay lehilahy kosa tia mifo maraina be na inona ditra tamin'ny alina mifo maraina dia tsy maintsy na mangatsiaka na ahavirana inona mandeha mianatra. Ary reo namanay mpiara-maditra amin'ireo tsy mampafantatra an'izany hoe zay mandeha mianatra. Fa zay mieritreritra hoe jilamboto zay amin'ny alina dia mifoha amin'ny 10 maraina dia miverina misotro toaka ny atoandro. Fa entre an'izay zay mandeha mianatra adiny iray sasany isan'andro. Rehefa sabotsy dia mianatra maraina be hatrany amin'ny ray ihany. Fa tsisy mahafantatra, rehefa tonga amin'ny fotoana ivoahana amin'ny hariva miteniteny gitara dia mihirahira dia misotro toaka, zay eo. Gaga be daholo ny ankizy namanay tamin'izany. Fa rehefa tonga ny fotoanan'ny baka dia mba tsy hita kely zay ny journée. Rehefa vita indray ny hariva dia mbola eo ihany aloha. Fa ny valy amin'izay ny baccalauréat. Afaka izay, afaka moa zahay. Dia gaga be mihitsy ny olona hoe hiditra hianatra eny amin'ny université za. Ary tena tonga dia tena tamin'izany tena nisy namako le mpitarika anay eo zany tena tonga dia nanao tsinitsiny ana tena niady tamiko mihitsy, tezitra be mihitsy hoe ay za ty zany ohatriny hoe fesy ratsy, ohatriny hoe mody miara amin'ny mananiny eo nefa taizary nazahoako an'iny diplôme nafahako nianatra eny amin'ny université iny, nianatra maraina, cours du matin adiny iray sasany ahako isan'andro. Any ny resaka mandeha ary zany ianao jilamboto. Fa ny resaka aty an-trano ianao manana tanjona, mba misy tanjona ihany ianao hoe za mba te hanana fiainana tsy ohatr'izao no tiako efa hanana ny fiainako. Androany te sitina ny sainao androany. Inona no zava-dehibe? Ny zava-dehibe tsy le zavatra hitan'ny olona ery ivelany, tsy le zavatra tenen'ny olona momba anao eny ivelany, fa ny zava-dehibe ifantohanao, ny tena important dia le zavatra resahana ao anatiny. Alleloia. Ao anatiny eo misy resaka fiovam-po ao anatiny eo misy resaka mahafinaritra be ao. Ary zao le zavatra nitenen'ny Zakaiosy sy niteneniny tamin'ny olona. Hoy zany hoe any amin'ny mpanota izy dia mivoaka izy. Mpanota inona kosa e? Za rehefa nasasaka ny fananako omeko ny malahelo ary zay rehetra nalaiko tamin'ny tsirariny dia averiko avy efatra eny. Isaka eny amin'ireo olona miteny ireo satria tsy zava-dehibe ireo. Tsy zava-dehibe zany. Tsy maninona zay tenenana anao, fa inona nahitany Jesosy anao. Jesosy nahita fa tena efa tokony ho vonjena amin'izay ty olona. Hoy Jesosy voaneno azy, hoy Jesosy zany very Zakaiosy. Eno izy izy e. Nasasaka ny fananako izy izy tena meko anareo. Alleluia. Alleluia. Tonga dia zao ny tenin'i Jesosy, tsy nisy resaka, tsy nisy adevitra, tsy nisy fanontaniana intsony. Fa amenao ny ansasaka ny arianao, fanananao, ny olona ariary miteny hoe mpanota be ianao ty e. Tsy niteny an'izany Jesosy. Zao ny tenin'i Jesosy. Ny olona mbola miteny olona mpanota nge io e, io ve manidirana. Zao ny tenin'i Jesosy. Anio. Alleluia. Tsy rapitso a. Mbola tsy omaly koa, tsy omaly ianao mbola tsy nanao an'izay hetsika izay. Fa anio, tao anatin'ilay fotoana ny tenenany, fa anio fa omeko amin'ny mahantra ny antsasaka ny fananako, dia ny zay rehetra azoko tamin'ny fanambakana onerako avy efatra eny. Midika zany raha lasa tsy te hahalan'ilay harena intsony izy. Lasa tsy te hahalan'ilay harena intsony nge izy Zakaiosy. Fa ny zava-dehibe taminy ny famonjena.
de zisy jesosy omeko anao zany. Anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy koa dia zanaky Abrahama fa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Ina moa ny dikan'izany Zakaiosy zany? Ny dikany hoe Zakaiosy dia hoe marina na koa hoe tsy manatsiny. Iza no ny teny hoe marina Zakaiosy? Le olona ery ivelany ve? Tsia. Neny mbola hoe mpanoty io. Fa natonga ny marina ny Zakaiosy, mahatonga ny anarany hoe marina, mahatonga ny hoe Zakaiosy, dia Jesosy izay tao an-tranony. Nahita ny tao anatin'ny tranony, nahita ny tao anatin'ny fony. Fa haikay na dia mpanota aza nahitany olona azy ery, afaka manana fanatim-panonerana hamonjena ny fanahy ohatr'izany. Dia Jesosy hoe anio tonga ato famonjena. Fa manina amin'ny hoe tsy manatsiny izy, tsy manatsiny ihany koa izy satria zao izy aza mba nampianatra azy. Zakaiosy ngery avana nianatra izy dia tavoaka tamin'ny fianarana izy dia namoretra izy. Tsisy nampianatra azy tenin'Andriamanitra, tsisy nampianatra azy sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy manatsiny izy satria zao namanao fangarana tsy marina izy. Le taringery avana le tenen'ny ranavavy Fabiola teo mpamoretra ho atao batisa ngery any amin'ny Luka 7 teo, Luka 7:22 sy 7:17. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisa ka anao tany hoe mpampianatra inona no ataonay? Ary izy taminy aza mampandohetra, aza mampandoha mihoatra noho izay nitendrena alainareo. Zay ngery fiofanana alohan'ny batisa. Nianatra batisa ireo olona ireo, fa i Zakaiosy tsy mbola nianatra batisa. Mbola tsisy nampianatra azy zany. Hoy le tandapa Etiopana hoe ahoana moa ny ahalalako raha tsy misy mampianatra? Zay mba tonga anazy hoe tsy manatsiny ny anodikan'izany hoe Zakaiosy. Misy fotoana ngery avana tsy fantatritsika hoe zavatra ohatr'izao ke tsy mety. Misy fotoana tsy fantatritsika hoe zavatra zao tsy azo atao raha tsy ampianarina atsika. Fa ny zavatra mahafinaritra anahy dia zao, i Zakaiosy rehefa tonga tao Jesosy, hatramin'izay tsy sampany hoe tsy mety zany. Fa Jesosy rehefa niditra tao tsy niditra hampianatra baiboly. Hoe andao ary mampiatrarinao dia mampianaranao daholo ny lalàna rehetrarehetra fa tsisy fantatrao ny lalàna. Raiso aloha ary Deuteronomia, Exodosy 20, miandra 10 aloha tsika. Aza mangalatra, aza manompo Andriamanitra hafa, fa za ihany sisa. Tsy nampianarina an'izany Zakaiosy. Ny idiran'i Jesosy tao hiara hisakafo. Fa ny zavatra mahafinaritra vao niditra tao an-tokantrano ny Jesosy to dia fantany hoe tsy mety reto zavatra reto. Fa manina ary to dia teneny hoe meko an'ny manitra ny asasaka fananako ary za rehetra nalaiko tamin'ny fanambakany dia meko avy efatra eny. Nefa Jesosy tsy mbola nampianatra azy amin'ile Luka 3:12-13 io olona efa ho atao batisa nampianarana io fianarana baiboly. Ny tena marina tiako lazaina anao zany dia zao, ny olona ray misy olona manontany hoe tena ary ny azo fatao sy ny tsy azo fatao ampianarana mihitsy izay tokony atao hoy izy mantsy anazy tokony fantatrao izay tokony tsy atao rehefa mivavaka. Vao mivavaka fotsiny ny olona ray tokony hafantatra reto tsy sitrapon'Andriamanitra ty atoko ty. Misy olona dia mihaino fampianarana mihitsy. Sangamba ny eo amin'ny resaka firavaka miandry rehefa ampianarana dia tsy hanao firavaka. Sangamba ny eo amin'ny resaka anona resaka fitandremana sabata aleo misy aloha isy fampianarana dia ampianarana nareo rehefa ilainareo zany. Le ny any saron-doha ngamba ny mila fampianarana mihitsy aloha vao hanao ny saron-doha. Azo ampianarana nareo. Fa Zakaiosy nidiran'i Jesosy teo amin'ny fiainany no elo dia fantany hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ke mifangarana amin'ny tsy marina. Ravana malala atsaro ny fanontaniana. Za zany inavy zany hivavaka fa inavy ary ampianarana daholo le zavatra tokony tena marina rehefa miandray an'i Jesosy ny olona ray to dia fantany misy zavatra tsy mety aminazy intsony fotsiny. Tsy mety aminazy. Misy pastera zao any a Madagasikara dia mivariana foana isaky ny tantarain'ny olona momba anazy ity. Fa izy zany jilamboto be mihitsy izy taloha. Izy moa tsy jilamboto fa ny tena Andriamanitra koa dia miteny fa raha misy olona amin'ny Kristy dia iny tonga olo vaovao izy. Efa laza ny zavatra taloha dia iny ataoko tonga vaovao zany. Dia io lehilahy io zany tonga dia rehefa fitenina ambany tanàna be izany tonga io zany dia ohatrany ataontsika ohatr'izany zany fiteniny. Fa rehefa tonga pastera koa izy dia ohatr'izany koa. Izany Jesosy izany tonga dia manasitrana be mihitsy.
de tsy azoko mihitsy ny aiko raha am'izany meno an'izany azo ovaina ny zavatra rehetra tonga de fantatry hoe jesosy ve de anina fiteny oatra zany de ianao hoe tory an' jesosy de tokony anina fiteny oatra zany hoe za hoe anao pataloha rovotra na kavokavon'ila kely satria fa mifoky rehefa ty an' jesosy fa tokony fantatrao fa zavatra zao tontolo zao zany de tonga de tsy mety aminao tsy mila lalàna aza aminao fitenin-jatovo hoe tonga de fantatrao fotsiny mahafinaritra rehefa misy iza taminareo misy an'izay hoe andeha entina voazay mihitsy ny eo anantsika voalohany de mba entina mivavaka de natsona de niteny am'izay ivavaka ary tsika de za sika mba hiteny aminao hoe hitanao afaka mba maka sarodovy efa amy sarody mihitsy azo pastera de taitsabe fangava fantanao efa hitako daholo le sarinareo fandarany reny de efa hitako hoe manao sarin-doha zany nahafinaritra tsy mila za vao andeha ampianarina azy hoe mila manao sarin-doha tsika rehefa nareo vehivavy rehefa maminany mila tena manao sarin-doha tsika satria le vehivavaka nareo vehivavy de mila misarona ny lohanareo de gaga ivavaka reo atsika fa sao de mba misy afaka maka sarin-doha ianao fa azavaiko anao ihany na rehefa velo izy fa dovotsy loha efa manao sarin-doha mihitsy pastera efa vonona mihitsy miaraka amin'ny sarin-doha aive hoay efa fantatro ka halleloia de io zaka izy tsy nampianarina to de fantany fa tsy mety ny fidiran'i jesosy eo amin'ny olona ny ela de tonga de miova ary tena jesosy tokoa ny tediaviny sy mihitsy atao aminy ade teny aminao androany manao hoe izaka iny nanamarina ny laza Zakaiosy raha nitenenina hoe anio ny tonga am'ty trano ty ny famonjena fa tokony ho tonga aiza ny famonjena fa maninona no lasany fonjena le olona tery ivelany ve no mitondra famonjena reny aloha iteny reo mbola niteny foana reo olona mpanoty iny mamitaka iny fa jesosy le tsy azo fitahana le manana maso taka an'le lafo le mahita ny any anaty vo mpamatatra ny fo halleloia amen halleloia io mihitsy ny nahita ny fiovampo sy ny fanatim-panerana de io ny nanome ilay famonjena ny famonjena zany de mena ho an'ny olona ho vonjena teo voavonjy ve ianao ialao ny ratsy aiso jesosy de ialao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de ho vonjena ianao nampitongavany jesosy teo amin'io tanàna namakivaky an'ny Jeriko io de hitady sy hamonjy ny very fa raha tsy tonga teo jesosy de very taka ny mpamoretra rehetra ihany i Zakaiosy hoy jesosy tsy avelako very fa satria zanaky Abrahama ho tahin'ny tokony isika tsiraray avy mino fa vorainareo izay afatra izay halleloia raha ohatra misy ny halleloia misy aminareo ny izara-pahatsapana de fotoana zao halleloia no izara-patsapantsika iza no izara-fatsapana inona no voarainareo tamin'ity androany ty de inona no azonareo ambara de andoatsika izara fahatsapana dia ienoitsika aveo de amara-parana sady ny fotoana halleloia izy ary no iantso voalohany mino fa voarainao zay afatra zay ahoary tatsika piditra olona izara fahatsapana voalohany halleloia raha ohatra ary ka efa ao ranavavy malina ty anay de tonga de mianao avy hatrany ny fitenenana inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina teny tokastena ny tena nanamarika an'Andriamanitra zany betsaka ny olona mitady Jesosy zany mitady Andriamanitra kanefa mahita hetsika ohatra mahita hetsika foana ialany tsy hatongavana amin'Andriamanitra mety hoe ora na fotoana na hoe mety hoe vola mety hoe avizanona ny avanceny zany arkivo amin'ilay izy kanefa tokony ahita fahavolana foana izy satria miaraka amin'ny Jesosy ny zava-dehibe de ianao mahita ny Jesosy de Jesosy koa mitady anao de tsy avelan'i Jesosy ho afabaraka mihitsy izay tena nanamarika hoe tsy avelan'ny afabaraka ela eo zany ianao na hoe mihetra ianao
taverana mpabaraka ho hitan'olona mpabaraka izany ianao raha mbola mikady an'izay hoe mbola mikady azy dia efa telo tena nanamarika ana hoe nahatonga ny sakao izany somary masony olona rehetrarehetra ampijery fa eo masony Jesosy izy tonga dia hitany hoe marina dia nahatonga an'izay satria hitany Jesosy ny tao anatin'ny fony hitany Jesosy daholo ny tao anatin'ny trano dia ohatran'ny hoe tao anatin'ny fony ihany saritsary tao anatin'ny fony ihany dia ny Zakaeus koa tsy hoe nampianarina ny zavatra vita izany tonga dia hainy daholo ny zavatra ohatran'ny hoe tonga dia hainy izany ny tsy mety sy ny mety ny marina sy ny tsy marina dia mikasitraka izy mianao dia mianakate zavatra rehetra resaka hoe Alleluia be mankasitraka indrindranao marina tiana anaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manaiky ilay mpahasoavana anie hamaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Fasika biditra olona manaraka hafandray. Raha efa ao indray ary raha nampaviangon'irina Rodriguez andao mihetsika azy fitenenana. Nampaviangon'irina inona ny azonao ambara anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera manome fitenenana dia manao nafindanan Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo mianadahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra androany dia hoe raha ny fahatakarana no hitadavantsika ny Jesosy dia tsy hitantsika satria raha tahaka ny Zakaeus zao dia izy dia tena olona fohy fa nitady vahaolana izy dia nahita dia Jesosy koa nahita anazy dia faharoa ilay hoe ao anatin'ny fanetreteny io fanetretena ataontsika io dia tsy mamela antsika ho menatra Jesosy. Dia ny manaraka ilay hoe tsy ny zava-dehibe ny resaka ny ivelany fa ny resaka ao anatiny satria ny resaka ny ivelany dia hoe olona mpanoty ny ratsy zany fa ny resaka ao anatiny dia efa misy fiovam-po satria Jesosy mihitsy ilay ao anatin'ny trano dia izy ilay mpamela mpamindra foka ho an'ny mpanota. Farany hoe ny nidiran'i Jesosy tamin'ny fiainan'ny Zakaeus dia ny nidiran'i Jesosy tamin'ny fiainany mela dia tonga dia niova ny fiainany. Dia tahaka izany koa tsika rehefa nidiran'i Jesosy ny fiainantsika dia tokony hafantatra izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony tsy ho ataontsika. Dia izay no tena nakasika anao dia mankasitraka tahin'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao nampaviangon'irina Rodriguez dia Jesosy hamaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany maheleza foana amin'ny asan'ny tompo tahin'i Jesosy ianao. Narisika biditra olona hafa indray ary izara fahatsapana manaraka indray. Alleluia. Alleluia. Raha efa ao indray ary raha lahatojo dia tonga dia ametsika azy avy hatrany ny fitenenana. Raha lahatojo anao ny fitenenana. Jesosy daholo tsika rehetra dia misorapetsaka amin'ny pastera na amin'ny fitenenana. Ny tena nakasika ana voalohany ilay hoe Zakaeus tsy hoe efa marina izay na ohatr'izany tsy manatsina hoana fa nahatonga anazy izy raha nanambaka nahatonga anazy lasa marina dia Jesosy ilay marina dia nampidiriny tao an-trano dia lasa marina ho azy izy. Alleluia. Dia tena nakasika anankiray hoe mianatra avia zany ho an'ny olona sahirana zany fahambaraka zany famenarana zany fa vohitana ny Jesosy fotsiny sady endrika fanetretena koa zany olona manan-karena be izy fa ny mikasa avy avy dia hoe endrika fanetretena dia vo miakatra teny fotsiny izy vo hoana dia tsy navelan-Jesosy ho afa-baraka fa tonga dia teneny hoe midina faingana. Alleluia. Eo tanjany zany hoe ilain'Andriamanitra fotsiny dia tsika manetry tena dia le dikan'izay kotekoa hoe Jehovah mamindra fo dia tena namindra fo tamin'ny Zakaeus sy tamin'ny Rahaba-janga ihany koa dia nivizin'Andriamanitra tao an-tseriny koa. Alleluia. Dia mahafinaritra. Dia hoe
hoe tsy tenen'ny olona ivelany koa no important fa tsy tenen'i Jesosy ao anatiny. Aleloia. Nakasika namarina hoe na dia tenen'ny olona no zaka izy io lehilahy fanoto io lehilahy ohatrao io dia rehefa nahazo fahamarinana dia efa namarinan'i Jesosy izy mba nahazo famonjena izy dia tsy nilasa mivoaka ny trano ka nirehare amin'izay hoe zany na tsy faute avy izay fanoto io sy zara marina zara fa mahafinaritra zany ilay toe-ponina inanetsy tena izy dia mahakasika hitain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pastera. Aleloia be mankasitraka ihany koa anao raha totra anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Jesosy amaly fidianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany foana dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleloia. Mipiditra olona hafa manaraka indray atsika mbola misy izara fahatsapana manaraka ao. Aleloia. Tsara Jesosy. Aleloia. Raha ohatra rehefa tafiditra soamatsara indray arana vavisika Erika dia mena zavatra ny fitenenana. Erika anao ny fitenenana. Tarehy Jesosy pastera dia tarehy Jesosy dika tsy iavy mankasitraka pastera ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadaty amin'ny portensy famelabenarana fa tena hoe nahakasika sady nahaizana zavatra vaovao indray dia na tena voalohany nakasika anahy nahatonga saina anahy dia teny fabela hoe Jeriko dia toerana ahitana an'Andriamanitra dia Zakaiosy nefana tao a Jeriko dia namaky tao a Jeriko Jesosy dia mba ahitany Zakaiosy mila mahitany Jesosy fa nefa koa zany Jesosy koa zany tokony ahitany Zakaiosy zany hoe tsika zany rehefa mitady an'i Jesosy dia tokony ho hitan'i Jesosy ihany koa tsika dia hetaheta ao am-potsika mihitsy zany tokony ho hita rehefa mitady an'i Jesosy. Dia faharoa dia hoe izy naina mihitsy tena miakatra teny amin'ny aviavy izay ho an'ny olona mahantra fa tsy ho an'ny olona mpanankarena. Dia Jesosy zany tsy mijery hoe na io na firazanana na io na mombamombanao fa ny ao am-ponao no jeren'i Jesosy voalohany ilay hetaheta ao am-ponao fa hitady azy. Dia ny farany dia hoe mety mahavelona olona ety ivelany no tsaranao ohatra hoe ianao mpanota, ianao ohatr'izao, inona koa ianao ohatr'izao fa teto tena mahakasika anahy ilay toe-pon'ny Zakaiosy hoe tsy mijery amin'ilay teny ivelany izy fa ny tao anatiny tena mijereny dia Jesosy miditra tao an-trano dia izy nanana fivapo dia izy nanana ohatrany hoe mibebaka izy satria ilay hoe atsasaky ny harena no menany malahelo izany hoe nonerany daholo zany ny fahotana rehetra izay mety vitany dia mibebaka tamin'i Jesosy izy mba hanana fivapo mba hitoetra ao amin'ny mandrakizay Jesosy. Dia zay pastera mahakasika anahy dia mankasitraka anareo hatrany ny tokoteny sy ny famelabelarana tain'i Jesosy. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao nanam-baverika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Jesosy hamaly fitia dia mitombosa sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleloia. Andao dia ilay irana soratany Linato iny ataontsika sady tsy mitady lavitra isika no efa hita ihany koa mety indrindra iny. Aleloia. Tady avy Jesosy zay ilay hira. Tady avy Jesosy niza misy anankiroa izy ato ranam-pavilina dia tsy fantatro hoe iza amin'ireo. Ny any Besa ve? Nandro confirmation kely amin'ny Lina zara hoe le any Besa ve le hira safady Lina le hira nangatahanao teo dia alefatsika avy hatrany.
dia ao anatin'izay no ilansena Zoom idiran'ny ivavaka ho an'ny firenena. Ivavakatsika ao anaty izy ity dia ivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Alleluia. Dia rehefa tsika mampamino fa dia lehibe saty ilay izy no finaritra aritsika rehetrarehetra. Tahiny Jesosy. Nientanove mila tsy hozakana fa mandirery lalatsarotriana matsiaro very sy mantravena Jesolo anjo iza alimiza iza vavaka tena viawako reny avoko kavalimiana isanamizao asimitsu Sera maju tadi fizawata tadiavu Jesu fizi mitadiama Alleluia. Satria zay Jesosy malala ny amin'ny ity fotoana androany ity. Misaotra zay Jesosy malala ny amin'ny fataterahan'ity fotoana ity androany. Fa noho ny fahasoavanao Jesosy dia tafaverina soamatsara eto izay. Voatory soamatsara ny hafatrao ary
tena hoe raha ohatra raha tsy teto ianao raha tsy ianao no nombanay dia tsy ho tanteraka, tsy ho voalaza teto zany. Misaotra satria tsy tapaka ny fandarana fa notazoninao na ny connexion na ny fitaovana. Misaotra Jesosy malala. Ankehitriny Jesosy dia mangataka aminao hoe aoka ny teny rehetra izay nitoriana teto androany mba tsy hisy ho verimaina Jesosy fa tena hoe mba tena hamohany am-poniny tsirairay avy mba hamokatra be dia be ho voninahitry ny anaranao. Dia aza velanao adinonay izany teny izany ary ataovy tahaka ny Zakaiosy tsy jery-resaka ny ivelanay fa ny fanoloran-tenanay aty aminao aty anatin'ny fonay tsy ho fantatry ny olona ny ivelany. Ny zavatra izay ataonay ianao aty aminatin'ny trano tsy ho hitan'ny olona ny ivelany fa fantatrako fa zany ny zava-dehibe. Nitanao ny zava-dehibe aminay fa tsy nitan'ny olona. Misaotra Jesosy malala. Dia voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay betsaka ny zavatra tiana hagatahana ho an'ireo olona izay tonga teto androany Jesosy mba omeo fahasoavana izy ireo. Misy zavatra izay irin'ny fony dia mba tanterao raha teto nisy olona tonga teto androany rehetrarehetra misy fitondranam-bavaka manokana eto mba azahoana valim-bavaka dia na dia tsy nisy izany Jesosy dia jereo fa tsisy miafina aminao ny zavatra ilain'ireo olona ireo dia mba valio fitiavana izy ireo dia omeo valisoa izy ireo dia omeo valim-pity izy ireo. Misaotra betsaka Jesosy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay Halleluia. Amen. Anao mpandrotsiana vavitsika Erika ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Erika, anao ny fitenenana. Sitraka pasitera amin'ny fitenenana dia fiadana ny tompo amintsika tsirairay avy miaraka hivavaka isika hamaranana fotoana sy ho an'ny firenena. Andriamanitra ray tsara indrindra mbola faly indray izay misaotra sy mitera ary mankalaza ny anaranao satria votoriteto indray ny teninao. Votoriteto indray izany teninao izany nampianatra anay mba tahaka ny anana ny toe-pony Zakaiosy. Manana toe-pony hitady anao Jesosy amin'ny etaeta, amin'ny fitadiavana, amin'ny fitiavana anao. Tonga eto a Jeriko izay Jesosy satria eto nahitanay anao. Dia mpandio ny tsirairay avy izay niainao izany teny izany Jesosy mba tsy ho verimaina ny teninao fa tena hoe hamozato avena any am-pon'ny tsirairay avy. Hatonga ny tsirairay avy hanana fiovampo. Hatonga ny tsirairay avy hanomitra nefa zavatra vitany teo aloha na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraky ny fonao. Tonga eto ihany koa izay Jesosy mbola hanamafy ny fonay, hitianao, hanompo anao ka manjaka amin'ny fiainanay Jesosy aoka tsy ho verimaina ny nandehananay teto fa tena hoe hiditra any amin'ny tokantranonay ianao, hiditra aty am-ponay ianao, hanovanay, hameno anay. Dia ankehitriny izay Jesosy hitondram-bavaka amin'ny firenenay izay tena hoe mila izany hoe fandalovanao izany satria Jesosy tena mbola mila mafy, mila zavatra harenina mafy amin'ny firenena izany satria maro Jesosy ny rava na ny ara-tsaina, na ny ara-nofo, na ny ara-panahy dia tena hoe potika ny vahoaka malagasy, potika amin'ny firenenay. Ka mila fananganana sy fanarenana avy aminao. Ianao irery ihany ny fanantenanay Jesosy ka jereva mindra fonao izany firenena izany mba hisy fiovana tanteraka amin'izany firenena izany. Tsisy miafina aminao ny zavatra niseho tany nandritra ny volana maromaro, volana lasa izay, ny volana rasa teo Jesosy ianao ny tena andama izany firenena izany mba tena hiadana tokoa ny malagasy, hiadana tokoa izany Madagasikara izany mba hiova daholo ny tsirairay avy indrindra amin'izao fitondrana vaovao izao. Angatahanay Jesosy dia ianao ny hamanga ny mpitondra vaovao, ny mpiara-miasa aminy mba hanana fo madio sy marina, mba handeha mahitsy sy mangarahara fa tsy hanao an'izay efa teo aloha, mba hanarina ny efa potika sy efa rava mba hatonga ny tsirairay avy hanana an'izany fahamarinanao izany. Atahotra anao ka hanjaka ao Jesosy ny asanao, hanjaka ao ny fahamarinanao dia ho tena ho feno anao izany Madagasikara izany. Dia mino ao Jesosy fa efa mijery manokana amin'ny firenenay ianao dia apetraka feno ampelantananao izany vavaka izany ka raha handeha hatory ihany koa izay Jesosy ao ny mety fo, ao ny mbola tsy matory fa miasa dia ianao nefa omba sy tantana ny tsirairay avy ary mianjerinao hitombo manodidina ny tsirairay avy ka azo hery izay niaino an'izany teninao izany ny tsirairay avy tsy tonga tety voninahitra ho anao irery ihany. Alleluia. Amen.
Halleloia. Ankasitraka rindranao ary nampahaverikata anatin'izay vavaka mamy be nentinao zay ho an'ny firenena. Jesosy ny amaly fitianao dia mitombotsy azy fahasoavana hatrany. Sorapetsaka amin'ny fahaberatany toteny mamy be mihitsy Jesosy amaly fitia dia mitombotsy azy fahasoavana hatrany ihany koa. Misaotra raha Margarita amin'ny vavaka fanombohana dia Jesosy amaly fitianao ihany koa dia mitombotsy azy fahasoavana hatrany. Misaotra rehetra izay nizara fahatsapana fa mamy be koa ny fizarana fahatsapana ary namelobelona ny fandarana mihitsy. Dia misaotra nareo izay tonga niaraka taminay teto fa raha tsy teo nareo dia nangingina teto ny fandarana. Jesosy amaly fitianareo. Raha mbola songa amin'irao landra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsara tsika dia raha piso rentsika dia mioneto ao anatin'ny fandarantsika vavaka fiambenana manaraka ka dia mitahiny tompo ary tsika rehetra dia mahereza daholo dia raha piso miona. Alléluia. Amen. Akiradio point akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afahana omeny nojabeo akiradio misy sotenzaka na telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Tahiny Jesosy. Amen.